manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia nitondra ny heviny ministry ny rano Andriamatoa Reboza Julien anisany niresahana ny momba ny fifidianana ny fanelanelanana tanterahan'ny FFKM ary ny momba ny fampitsoran-keloka ihany koa. Manohana ny tokony hanatotosana ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity ministry ny rano Andriamatoa Reboza Julien dingana tsy maintsy irisoana ahafahana mivoaka amin'ny krizy ny fifidianana ho ity mpikambana amin'ny gouvernemanta ity ary everiny fa tokony fitaina mialohan'ny fifidianana ny fampitsoran-keloka. Momba ny amnistia aloha raha ny fahafantarako azy voasoratra anatin'ny tondrosotra dia misy ny institution voatsangana izay misy olana kely ihany teo araka fahafantarantsika azy ny momba fampihavanam-pirenena aminona fa tsy maintsy hotafatsangana iny amin'ity volana ity dia iny no hikarakara ny amnistia iza ny mahazo iza ny tsy mahazo. Mikasika amin'ny fanelanelana izay tanterahan'ny FFKM kosa dia tsy maharisika amin'ny ministry ny rano. Ny hevitry ny UDRC aloha tsy dia fantatro tsara satria mbola tsy nivory zahay ka manahirana ihany hiteny amin'ny alalan'ny UDRC. Fa ny hevitriko manokana no azoko teneny ny olana age amin'ireo FFKM ireo dia ny fahafantaran'ny olona fa ireo mpitarika ireo sasatsasany farafaratsy dia voaloko ara-politika ka sarotra inona ihany na sarotra itokisana ny zavatra voatao fa tena tsy omba ny atsy na tsy omba ny aroa. Mikasika ny sosikevitra ny tokony tsiratsahan'ny filoha teo Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny teteza mitandro Rajoelina amin'ny fifidianana izay ho totosaina eto amin'ny firenena dia nanambara ny ministry ny rano fa tokony homendanja amin'ny fiandrianam-pirenena ary everiny fa amin'ny mahatany demokratika Madagasikara dia tokony vahoaka manapaka ny mikasika an'izany. Firenena mahaleo tena i Madagasikara dia zahako ny hevitra foko manontolo fa ny vahoaka malagasy irery ihany tokony ny tompo-teny farany isafidy izay tiany hitondra ny taniny fa tsy rakoto na irabe no hiteny hoe ranona sy ranona tsy mahazo milatsaka. Arak'izany dia hevery ministry ny rano Andriamatoa Reboza Julien fa tsy tokony hitsabaka ny iraisam-pirenena ary ny vahoaka malagasy ihany no tokony hanapaka mikasika ny filatsahan'ny filoha roa amin'ny fifidianana.